information. Mahavelombolo ny kabariny filohany-pirenena teny Iavoloha nandritra ny fankalazana ny fahafito amin'ny 15 taona nahazoana ny fahaleovan-tena. Io ny nambarany filoha Nationaly ny Ong Madasun Olivier Ramananarivo, satria efa hita avokoa ny lalakombana ary efa betsaka ny zava-bita ary mbola betsaka ihany koa ny asa miandry, saingy na izany aza tsy andraikitry ny filoha irery zany fa andraikitry ny isambatan'olona. Voasorotra mazava teo zany ny lalakombana manomboka amin'izao fotoana zao zany hoe efa nisy ny vita fa mbola betsaka koa no tsy maintsy ho tanterahana ho fambotsona tanteraka ny Madagasikara. Ary ny vahoaka malagasy rehetra zany no mitanana hoe hifanome tanana satria ny tao-trano tsy vita irery. Ary manome toky ny filohan'ny nosy moa fa dia hijery ny tombotsoa tanteraka ny vahoaka malagasy tsy vaky volo. Isany mandray anjara mivantana amin'ny fampandrosoanan'ny Madagasikara ny Ong Madasun amin'ny alalan'ny fanampiana ny tantsaha izay mandrafitra ny 900 ny mponina, koa anao ireo anton'ireo izay indrindra no tsy maintsy hampandrosoana ny tontolo ambanivohitra. Marihana fa sehatra maro no iasan'ny Ong Madasun fa tsy mijanona eo amin'ny tontolo ambanivohitra irery ihany. Ny politika anay moa dia mampandroso ny faritra roa amby roapolo eto Madagasikara amin'ny alalan'ny ireo atao hoe producteur na tantsaha. Ka ny tantsaha tsy voafaritra hoe amin'ny agriculture sy ny élevage ihany fa na koa zany secteur zay non agricole zay sahanay manontolo. Ary ny programme anay moa zany dia hampandroso ny tontolo ambanivohitra amin'ny alalan'ireo tetikasa zay ataonay izay mifandraika indrindra amin'ny politika ankapobeny izay hosoritin'ny filohan'ny nosy tao anatin'ny kabariny. Ka zahay izao amin'izao fotoana izao dia tsy misalasala mihitsy satria hoy izy hoe ndao tsika hifanome tanana dia hifanome tanana ary tsy salasala zay andona ny varavaran'ny présidence. Andona ny ministère raha teo moa 17 ministère zay miara-miasa aminay hanantanteraka zany tetikasa famandroson'ny Madasun zany ka everiko angamba fa ao anatin'ny fotoana fohy kely dia efa hitantsika sady ny vokatra zay hiantraika tanteraka any amin'ny fari-piainan'ny vahoaka. Madagascar Information vous remercie pour votre visite.